Andro sisa no isaina dia ho avy ny fetin'ny Noely, eo ihany koa ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao. Anomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ary ny hetsika bazary de Noël izay karakarainy ny commune Antananarivo renivohitra takana mahazatra moa dia 10 andro no faharetana izay hetsika bazary de Noël izay hetsika arabaritra tsy miova ny toerana anatanterahana izany fa eny amin'ny stade ny Mahamasina eny hatrany. Atomboka ny asabotsy izao ny hetsika bazary de Noël izay efa fanaon'ny commune Antananarivo renivohitra isan-taona. Aritra 10 andro izany hoe ny faran'ny volana desambra izao no mifarana ny hetsika. Tsy miova ny toerana anatanterahana izany hetsika izany satria dia eo manoloan'ny stade Mahamasina trano no anaovana azy. Miisa 300,000 ireo toerana izay ho ampiasaina mandritra ny hetsika bazary de Noël. Tsotra ny fomba fisoratana anarana ary misy ny latsakemboka izay andraisan'ireo mpivarotra anjara. Fomba fisoratana anarana moa izany ohatran'ny mahazatra ihany mampiasa ny photocopie karapanofitsika miaraka amin'ny sary anankiray anaovana badge. Tena antony ilana an'ilay badge dia mba anaovana an'ilay contrôle isan'andro izany satria rehefa mandaritra ny contrôleur dia misava hoe nandohan'ilay ahabaradalàna tokoa ve ilay olona tamin'ilay dia mampiseho an'io izany ilay mpivarotra. Ny sara fisoratana anarana dia tonga dia paquet izany 22 000 ariary ny vola aloha, 4 andro ny faharetan'ny fety dia fatafiditra ao anatin'izay daholo izany ny fitandrona filaminana moa izany dia asa fanaon'ny commune andavanandro izy io izany fa mandritra ny bazary de Noël fotsiny izany dia mitombo izany ny ora isan'ireo mpitandro filaminana ireo izay ao anatin'ny police de marché sy ny police communale zany. Ireo izany miandraikitra ny fandaminana, fifamoivoizana sy ny sécurité. Faritra maro kosa nefa tsy azon'ireo mpivarotra hivarotana mandritra ny fisian'ny hetsika bazary de Noël. Isan'izany ny etsy amin'ny Gerbord, Cité des Jardins, fiantsonan'ny bus 420, ny lalana miazon'ny morgue, ny mifanandrifin'ny polisin'ny boriboritany faha5, ny mifanandrifin'ny sena sy ny mairie ny boriboritany faha4, ny faritra Ambodijatovo sy Analakely ary Ambodifilao sy Tsaralalàna. Isy ireo mpitandro ny filaminana izay anara-maso ireo toerana voalaza ireo ka anasazy izay mandika ny rafitra efa napetraka.